mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifefariana no iarabanantsika riavako tratrete alarobia fasivy ambin'ny folo ny volana novambra ity. Ny epistily nozoatra am-paosy ho an'ny Titosy. Titosy toko faharoa, Titosy toko faharoa andiny fa iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo no mampahirezana anao riavako. Titosy toko faharoa andiny fa iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Mampianatra antsika andahy izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao ary ho velona ho amin'ny olony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitran'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovana izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao-sianana aro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra aza vela isy hanao tsinotsinona anao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Titosy no nirahin'i Paoly nakany Kreta, nitory ny filazantsara-tany Kreta, nandamina ny rahatany Kreta, efa nisy fiangonana tsiny naoriny Paoly tao Kreta. Izay mahatonga ny hoe nampianatra momba ny diakonina sy ny olona Paoly na tamin'ny Timoty na tamin'ny Titosy. Dia na izany aza nefany mazava fa sarotra ny asan'ny Titosy tao Kreta. Ny antony dia somary maherihery loha ny mpino tao, ny mponina tao Kreta. Ambaran'i Paoly hoe kamo sady be tenda ny mponina tao Kreta, izany hoe oharina amina olona somary maherihery setra, maherihery fiteny, ary izay nahatonga an'i Paoly nametraka ny Titosy tany fa tsy Timoty. Timoty somary malefaka kokoa mantsy, fa i Titosy kosa matanjatsanjaka amin'ny lafiny maro nara-tsainy no nara-batana. Ary dia nirahiny tany Kreta Titosy, ary amin'ity andino te-piratana antsika ity dia mampahery an'i Titosy izy amin'ny fiatrehina ny asa. Raha toa ka mamaky ilay mofinaina antsika dia mamaly fanontaniana anankiray aina izy io momba ny fahasoavana. Ny heveritsika mantsy fa fahasoavana satria ny protestanta zanaka ny fahasoavana ilay fiangonana, marina fa ny kristiana rehetra zanaka ny fahasoavana tsy isan-kanavaka, fa lay ataontsika hoe nivoy ilay hoe fahasoavana ihany dia isika protestanta izay soran'Andriamanitra moa fa manjary sotoavina sy toe-tsay toe-panahiny mpino rehetra. Ka raha ohatra ka miresaka hoe fahasoavana antsika mandrakariva dia amin'izay nitezanantsika no ataontsika hoe fahasoavana. Inona ilay nitezanantsika? Maimai-po ny famonjena io azo amin'ny alalan'ny finoana, tsy vidiana, tsy vokatry ny fiezahana, izay ny fahasoavana. Fa amin'ity mofinaina te-piratana antsika ity dia misy toetra roa na telo izay ateraky ny atao hoe fahasoavana. Izany hoe ilay fahasoavana mandrakariva dia jerentsika amin'ny lafiny soteriolojika fotsiny. Izany hoe amin'ny lafiny famonjena foana no ijerentsika azy. Amin'ny lafiny famonjena no mandrakariva ijerentsika n'ilay fahasoavana. Fa amin'ity eto-piratana antsika ity dia mijery ny fahasoavana amin'ny lafiny zavatra manokana Paoly. Anankiray amin'ireny dia hoy izy amin'ny andiny iraika ambin'ny folo. Efa niseho ange ilay fahasoavan'Andriamanitra izay namonjy ny olona rehetra, tia hamonjy ny olona rehetra ho vonjena. Fa izao inona nateraky ny fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra? Dia reto zavatra telo reto. Voalohany dia mampianatra antsika handahy ny toe-panahy izay tsy araka an'Andriamanitra. Izany hoe ny fahasoavana ty anatintsika dia manjary toy ny hery. Ny fahasoavana dia toy ny manjary herim-panahy. Asan'ny fahasoavana zany iny mahatonga antsika manana herim-panahy hanohitra izay rehetra toetra tsy mendrika, izay rehetra toe-panahy ataontsika hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny fahasoavana miasa ato anatintsika no mahatonga antsika mahatohitra an'izany.
malaka rehefa mantsy everitsika hoe isika ny manohitra ny fakam-panahy, isika ny manohitra ny filan-dratsy isan-karazany, isika manohitra ny heriny maizina fa tsy zay akory hoe Paoly eto fa zao ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatonga antsika afaka manohitra an'izany. Fahasoavan'Andriamanitra ny manome antsika hery afahantsika manohitra izany totsika hoe toe-panahy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary dia eto ary dia mazava ny tenin'ny Jesosy, mazava ny tenin'ny Paoly araka ny tenin'ny Jesosy rahateo Jesosy efa nanafatra antsika manao io fanahy masina zay ao anatinareo io dia manjary herim-panahy izy io. Io fanahy masina zay ao anatinareo dia manjary herim-panahy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia eto a dia ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia zao misy kristianina mahajoro. Misy kristianina mahajoro manohitra ny zavatra tsy mety, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fijoroan'ny kristianina zany dia tsy nora i kristianina loatra. Tsy satria izy matanjaka na satria izy manatsaina na satria izy be finoana fa satria ny fahasoavan'Andriamanitra no mampijoro antsika. Io kristianina mahajoro tena sarobidy ny hoe tsy kristianina maka ny lokony zao tontolo zao, taky ny tenin'ny Ntaolo Malagasy hoe trandraka tany mena ka dia maka ny lokon'ilay tany mena izy. Fa ny kristianina tsy taky ny trandraka tany mena tsy akory fa mahajoro. Na dia mirona mankany amin'ny ratsy daholo ary ny olona, izy kosa mirona manao ny tsara. Na dia mirona mankany amin'ny fahakalana sy ny fitiavan-tena azy ny olona, izy kosa mijoro amin'ny fitiavana amin'ny mpiarabelona sy ny fahamarinana. Ary dia eo any dia fahasoavan'Andriamanitra. Ny angatantsika amin'Andriamanitra zany amin'ny tony vavaka tony dia hoe Andriamanitra mba ampio re, mba niako ny fahasoavanao, nisehoany ny fahasoavanao, de tsy hoe zay misakafo ihany, zay milamina misalama ihany, zay afa mandroso ihany fa ny fisehoany ny fahasoavanao koa re Andriamanitra, aoka mba hisy kristianina hajoro vavolombelona, hajoro ao anatin'ny fahamarinana, hajoro hanohitra ny toetra tsy mendrika, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay, ny faharoa lehibe zay asehon'ny Paoly hoe amin'ny hafatra ho an'ny Titosy tandremy tsara naka fa rehefa mitaiza olona ianao mitoro ny filazantsara zao, isy olona ndray ny filazantsara io. Fa izy tsy hajoro. Fa matoa kosa ireo afaka mijoro de zao mangatah amin'Andriamanitra mba afaka hijoro ny mpino ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny zavatra tsy mety, dia ampafantary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mampijoro. Fa ny faharoa de zao io andiny hitantsika eo ambany io koa, toy izy manao hoe tsy zahena inge fa andiny 17 miandry ny fanantenana mahafinaritra. Miandry ny fanantenana mahafinaritra. Inona le fanantenana mahafinaritra? Na inona fijoroana vavolombelona zay ataonao de tsy mahafaly n'izao tontolo zao mandrakariva zany. Tsy mahafaly an'le raha tsy mandrakariva, tsy mahafaly ny fiarahamonina zany indray ny fijoroantsika. Tsika mijoro ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana, mijoro ho vavolombelon'ny fitiavanamana, mijoro ho vavolombelon'ny fahamasinan'ny Kristy, fahamasinan'ny fiangonana. Fa izao tontolo zao kosa dia anaikitra arak'izay azony atao ahatonga antsika tsy hajoro tahaka izany. Dia hoy Paoly eto manao hoe miandry ny fanantenana isika. Isika mahajoro satria koa tsika mitodika any amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha maka tsara ny Korintiana voalohany 10:20 isika dia eo andiny tsotra masina lava be io. Ao Korintiana 10:20 de 10 mahery de nanazavany Paoly momba ny fitsanganan'ny tenany maty. Nanazavany Paoly na mela-belarany momba ny teolojian'ny fiavian'ny tompo, teolojian'ny fitsanganan'ny maty, teolojian'ny fiainana mandrakizay. 5:20. Fa izao any amin'ny farany izy vao manao amin'ny terminy noho izany dia mahareta aza miova mahefaby mandrakariva. Zany hoe any amin'ny farany mihitsy Paoly vao miteny hoe mahareta de mahefaby aza miova nareo. Ny tena marina zany de io ny tena tiany Paoly tenenina. Saingy tsy manam-paharetana ny olona. Mety miova amin'ny finoana ny olona raha tsy ampahafantarina azy ny zavatra miandry azy. Inona ny zavatra miandry azy? Fiainana mandrakizay.
mampisy motivation na mampisy rispo an'ny olona ny fahafantarany zavatra omena azy rehefa vita ny asa. Maninona moa ny olona ny miasa mafy? Satria miandry loka izy, satria miandry vokatry ny fisasarana izy, satria miandry vokatry ny fiezahana izy. Ny olona eto nefa ny mipino eto dia noho ny fahasoavana no ahafaha miezaka, tsy niezaka ny zava-dehibe fa ny fahasoavan'Andriamanitra, dia hoy Paoly manao hoe io fahasoavan'Andriamanitra io koa ny mampatsiaro ny mpino ny fiainana mandrakizay, lay fanantenana lehibe zay hitsenatsika ny fiavin'ny tompo. Rehavako ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahatonga antsika manana fanantenana na eo ary ny fahasarotan'ny fiainana, na eo ary ny fahasarotan'ny fanompona, na eo ary ny fahasarotan'ny andavanandrotsika dia zao manana fanantenana isika. Manana fanantenana ao Paoly, miandry ny fanantenana mahafinaritra izay isehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Rehavako mahatonga antsika manana fanantenana amin'ny fiandrasany amin'ny fiavin'ny tompo dia satria ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina mitoetra ato anatintsika. Fa ny fahatelo sady farany indrindra amin'izay ateraky ny fahasoavan'Andriamanitra dia mazava ho azy ny mazoto amin'ny asa tsara. Diny farany tapany farany amin'ny diny fa 520 mazoto amin'ny asa tsara. Fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra hoe io fa miariary ny fahasoavan'Andriamanitra anatin'ny fiangonana dia izao anankiray amin'izany koa mazoto amin'ny asa tsara ny olona, mazoto manao ny asa tsara ny olona satria nahatsiaro ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ny olona mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra no mazoto amin'ny asa tsara. Ny olona mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra no miezaka amin'ny asa tsara. Rehefa mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra ianao dia liana tianao ilay asan'Andriamanitra. Rehefa nitory ny filazantsara tsaronana mpanao batisa tatsika ao amin'ny Luka 4 dia nivaivay tahaka ny kanota ny toritenin'ny Jaona mpanao batisa. Ary rehefa vita zay toritenin'ny Jaona mpanao batisa dia hoy ny olona manao hoe hono ary Jaona, inona zany ny ataonay? Tokony ianao inona zany zahay? Dia hoy Jaona manao hoe mandana manao asa tsara, izay manana akanjo roa no tsy manana. Zany hoe niateraky ny fibebahan'ny olona, niateraky ny fahasoavana ao anatin'ny olona asa tsara. Tsy ampy ny asa tsara rehefa vitsy ny olona mibebaka, na ny marimarina kokoa tsy ampy ny asa tsara satria tsy mibebaka isika. Fa raha ao amina firenena na ao amina fiarahamonina betsaka pino mibebaka miaraka amin'i Jesosy dia izao mitombo dia mitombo ny asa tsara. Manoloana ny toe-javatra iaintsika amin'ny fiarahamonina ankehitriny diavako, hitantsika fa miabetsaka ny sahirana, miabetsaka ny tsy hanasa, ny olam-piarahamonina mavesatra dia mavesatra iza tsy voailika. Dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe enao zay nandray ny fahasoavan'ny tompo no andrasana anao asa tsara. Enao zay nandray ny fahasoavan'ny tompo, enao zay nanehoany ny tompo ny fahasoavany no andrasan'ny tompo hanao ny asa tsara. Niny Jesosy nanao asa tsara izy, natory ny ainy hamonjy antsika, navota no afaka tamin'ny fahotana isika, bia amin'ny fahazavan'ny Kristy isika, ary isika ry afaka malala nandray zany famelan-keloka nataon'ny tompo zany, nandray ilay fahasoavan'ny tompo. Dia izao mametraha fanontaniana amin'ny tenanao, inona ny asa tsara tian'ny tompo ataonao mba itiavanao azy bebe kokoa? Aza tonoina fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa mahery ary mbola hiasa mahery eo aminao, ka mba hitombonao hatrany amin'ny finoana sy ny fitiavana azy dia manaova asa tsara ry havako. Ny atao hoe asa tsara dia asa izay mahatonga ny hafa hanatona bebe kokoa an'i Kristy, mahatonga ny hafa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny asa tsara dia miafara amin'ny fanomeza voninahitra an'Andriamanitra fa tsy amin'ny fanomezam-boninahitra ny olombelona tsy akory. Noho izany dia maheriza manao asa tsara mba hisehoany ny voninahitra, ary indrindra mba hananantsika fanantenana miandry ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rao amin'ny lanitra. Hivavaka isika. Tompo aozoranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao zay asehonao ka mahatonga anay mpino afaka mandany tsy mety
ary mahatonga anay mpino ahajoro ao anatin'ny fiarahamonina, mahatonga anay mpino mahajoro vavolombelona. Ny fiasan'ny fahasoavanao, ny fisehon'ny fahasoavanao koa tompo de fantatray tsara fa mahatonga anay manana fanantenana ka manao asa tsara. Da io ty tontolo androna ity Jesoa, tontolo andron'ny fahasoavana, tontolo andro ahitanay fifaliana. Mamela anelokay mandrafo aminay am'izay rehetra mety napalahelo anay, napalahelo anao nataonay, na koa napalahelo ny namanay satria niandry zavatra taminay ary azonay natao zany saingy tsy nataonay, de mamela anelokay tompo. Tananao mahery zay vao mitoa miazo fijaliana Jesoa de tanana manasitrana, tanana mitantana, tanana mandresy sy mampahery, de ataovy aminay zany arako femiranao zahay mba hadio mandrakariva, mba tsy hampangain'ilay ratsy, fa rakofany fahasoavanao ka azoto amin'ny asa tsara. Saotra Jesoa. Amen.